Ya. Fanaravantsika rehetra na tratran'ny taona 2024 dia hanao vidéo kely tsika amin'ity fanomboana ny taona ity sidina vao Moroni mankany Saodia amin'ny ary Madagasikara 2020. Ya, ampiasan'ny Sky Alliance izay misy ity compagnie ary Madagasikara moa zany. Dia hitantsika daholo zany izay procédure sy fa ataontsika farak'izay aingana. Mety hizara maromaro ty vidéo ty mety ho tokana ihany miankina amin'ilay hoe fahatapahany any afovoany iny zany. Tongalantsika azo fifinaritra. Ya, efa eto amin'ny aéroport'ny Saodia tsika zao efa natao moa posting aéroport international Moroni Prince Saïd Ibrahim. Yes. Ya. Okey, fa mandaty andeha amin'ny portinao moa zany dia entana moa fa tonga mandavaka portina dia ndao alohatsika andeha izao ny am'zany fa tonga mi-préparer ny vol isika. Ohatranao ahoana no préparer vol amin'ny Sky Alliance? Reny zany olona fa miditra avelatsika miditra aloha ny olona fa aleotsika ho aty amin'ny site Sky Alliance. Okey, rehefa tonga ato tsika dia rehefa vita moa zany examenao raha mbola tsy eo anao dia efa mahazo login. Tapitenao ny login sy ny mot de passenao dia miditra ianao. Sisy contrôleur tsika. Rehefa tonga ao ianao dia misy menu maromaro atao amin'ny ankapobeny ny ety ambony aty après Sky Alliance opération scientifique dia menu principal anaky moa zany rehefa indreo. Fa androantsika tonga dia hoe atao amin'ny cherche vol fomba anankiroa no ahitana azy eto na opération cherche vol dia efa nefatra eto amin'ny profil cherche vol. Dia androany etontsika azy atao amin'ny tonga dia aéroport de départ satria efa fantatsika ho aizintsika Air sy Saodia dia atao recherche. Misy fanamaritana zany hoe ho an'ny pétrole de banque tsisy ADR aloha pour l'instant dia afaka effectuena amin'ny 400 737 afaka 1788 afaka atao amin'ny 777 fa 350 afaka atao amin'ny 330. Bon, 152 le vol Madagasikara tsy mijery lera aloha dia rehefa voir le vol dia io mouvement le vol alahady misy anazy fa tsy maneno ataontsika aloha ny androany azo atao io pour l'instant mbola tsy karaha be le Sky Alliance. Réserver ce vol et la réservation de ce vol a été validée et on est io zany le vol FCH compagnie Air Madagascar appareil Boeing 737-800 ankoatran'ny Saodia numéro de vol
152 atsika ny zay a dia makany amin'ny dispatch-tsika top dispatch dia efa hitantsika tsady le vol firy ny isan'ny passager dia firy ny isan'ny cargo. Ok dia numéro 6 86 voilà, juste numéro 30. Ouais, marque que c'est 34 35 500. Dia fomba fiainana zany izy tsy midabatapa dia nikere de vol ty ny lalana afaka manaraka an'io ianao afaka tsy manaraka an'io ohatra disy ty route ty fa lasa jereko akaiky alefa am'zay efa io le message le fasy tsy hitanareo tsony kay là dia rehefa vita izay dia modifier OFP na CDE ity moa zany ton dia relais amin'ny simbrief modifieko le izy itivako livre passager sy fisaina ny ankoatra zay tsy asitsika route atao dia atao générate OFP efa généré le izy dia normalement mivoaka le izy voaka mombamomban'le vol fa afaka ovaitsika aty amin'ny vol afaka ovaitsika ato igny le vao tonga teo load ny départ atsika ataotsika zay moa zany ataotsika mitory amin'ny 7 heures atao 8 heures zany 8 heures soloa automatique calcul route 30 minutes ataotsika hoe bon départ à 20 arrêté 16 extra full et dispatch marque ataotsika hoe Lyon juste cette ataotsika hoe afma analyse route mety TCP zany tsy faniny tsisy ovana na potenzay c'est ça générique yes
Raha atao misika sy ny brief, iny koa zany ny famarihana kely, fanamarihana sy ny brief afaka manokatra compte ianao gratuit. Dia mivoaka ny volantsika, mivoaka ny volantsika dia ato ny charge, ato momba an'ilay vola manomboka ny OFPRC. Ok. Aty ambany aty misy tonga dia afaka saratra afaka télécharger-tsika. Mampiasa Villa Soft ianao dia afaka alainao iny dia ity ho an'ny nao fampiasako amina Pixconnect, ity ho an'ny Bizap ity fiain'ny Vision ataontsika dia alaintsika koa ity. Ok. Raha hoe jerena ny passager manao fa miditra be zareo dia mba ao izy ao dia latsika ny tolina. Latsika ao atin'ny cockpit. Velomintsika dia vita zay fa réservé le vol dia misy raha installena zay dia atao hoe atarsa rehefa installé izy iny dia lancena atin'ny data 6 dia izay ny pauziny. Da apirinao fotsiny ny login sy mot de passenao dia ilay zavatra anticipation-nao hita tao izany hoe apetraka ny croiseur, ny voan'ny croiseur dia efatsika mitovy anany amin'ny dia nataontsika teo. Seza ny lalana teo. Tapente AI UB 786 ZP AI 786 ZP dia afaka atao start fa elohan'ilay start aloha latsika ny checklist check plan apirina izany hoe lancena koa lancetsika ny ivapa mbola tsy connecté izy fa da tonga dia monte vol tsika 252 émission 08. Ok, izany tena planté volantsika mas hitatsika izy rehefa zavatra mila verifiana type aircraft data sy ny MTL. Ok,
dia afaka connectena ampidirina ny calcine numéro de vol sy ny VIP. Ivahoty resaka dia capture sy NTL te marihako fa io le rehefa maromaro ny connecté dia mahita ny type d'avion-nao io. Raha mitely Madagasikara no ataonao dia Madagasikara ny hitany, sinon zay ataonao io no hitany. Satria aircraft hoe inona no entinao zany. Dia misafidy serveur hafa ianao na ankoatran'izay tsy tiany, fa ny anazy par défaut ataony eto ny tena tsara izay kely indrindra amin'ny occupation. Dia vita dia connectenao amin'ny IVAO, izany hoe IVAO tiako tenenina efa tazana ato amin'ny IVAO web ianao zany raha ohatra ka efa lasa ny plan de vol anao, hitazanao hoe misy vol ataonao rehefa avy eo. Io reny fiaramanidiny reny rehefa ity fijerenao amin'ny radar hoe aiza ho aiza momba ny aeroplane ao amin'ny IVAO. En ligne eto ny resaka. Indray aloha ty tonga dia ataoko 40 all ny andro lisika ny firaikatsika mbola tsy mivoaka ny piste. Ok. Ok. Right plan. Zay le Villasoft ny plan de vol ampidirina flight plan moa zany dia misy fenêtre kely trippy misafidy ao. Bon fa nisafidiana moa zany le izy le zatra ny téléchargena teo parametrena fotsiny. Dia paratsika ndao tonga dia ataotsika an'ity hoe piste d'avin fa fantatsika teo. Dia chronautique ny chronautique dans l'axe alefatsika any eny alefatsika mijery ny afaka atao ary voilà 16 VOR et AFMAS tout plein. Ok. C'est un plan de vol. C'est ça, on va sortir ici. Et ici, c'est cette pièce aussi. On va tirer la étape masse de maintenant procédure. Ok. C'est un Villasoft. Andatsika hoato amin'ny mbola misy olona miakatra ve ato amin'ny cockpit amin'izay mbola misy ireny manenina flight procédure flight plan fuel no fuel tsika tany amin'ny tany amin'ny simbritsika nahita fuel sy hoe andasa botraka eto eto fuel total carburant 11 884 réserve
2523 livres. Donc, updating un fuel là, à ton menu, hein, PMPG, toi, 737 800, hein, à ton menu, c'est parti menu de SS Actions. Le fuel là, 11 900, n'importe quoi, toi. C'est ma mathématique, la deuxième première vidéo là. Payload, payload, zero full weight 136.1 ticket, hein. Et si tu as l'osé, il y a un mini, hein. Là, ça, standby power, hein. Water closed. Ok, pas closed dans standby power, hein. Left center fuel pump, hein. Left after fuel pump, hein. APU, hein. Ça plastique, hein. Ça fait remplacer la GPU. Position that state, hein. Et logo, hein. Liquide, hein. Light, hein. Emergency light, if I got them close, hein. Pax sign, hein. Certificat, photo. Ok. Et Pax arrêt à X, hein. Et Pax arrêt passé hashtag. Attention, Atotica hiding, so, hein. IRS mode sélective, hein. Selector plutôt, hein. Selector, hein. Atau nav. Oh, selected, hein. Kana release. Atau nav. Off to nav. Ok. FMC, hein. Petit, hein. Non, yak. Move. Apitra paramètre FMC tsika raha ny taditsika dia tary amin'ny symbolique fa ny télécharger ny eo amin'ny flight plan mandeha atrao ny répertoire misy PMDG flight plan NGX ary izy a dia mission unit FM FMCH. Ok. Kety tsy fantatro, rehefa tsy fantatro sy numéro de kety an dia from next page an dia ty GPL tiana alaiko an dia instaure kety makao amin'ny route tsika original FMCH dia ato amin'ity code route ty natatsika anazy io izy hoe FMCH Fox Mike Charlie Hotel 2 Fox Mike Charlie Zulu dia execute et loading nefa paramètre loading et departure tonga de programmatique juste ici ok et arrival quoi fa paramétrique et word DMI 16 up mass ok et considérant les mots stick efa nadidirany tao le izy ty atmasy ty an apekarintsika cliquena dia tsy hoe maka atao amin'ny legs izy ny tena mety atmasy dia misy discontinuité ana route dia teneatsika le discontinuité mety izy an tonga dia aleotsika satria mba tadidianareo modifieantsika le tary amin'ny philosophe tonga dia direct match izy alaitsika tonga dia direct match ok dia activetsika activer les routes activer ny route dia laitsika dia venako amin'ny route tsika dia préférence initiale zany ny ataotsika zao sur full weight 136.1
Vitena fotsiny de mipotra hoe na tapenao sy vitenao. Réserve taditsika 2500 mahery teo a. Litre 2,5 zany. Fête plane 11 000 11,6 jusqu'à 11,8. Et ao anatin'le simboefa teo a. Ao anatin'le simboefa teo a misy hatramin'ny cost index ataony ao. Cost index atsika zao a 54 selon an'le izy ty. Atao cost index per cost index 54 any anatin'ny document de vol daholo iny zany de tsy misahirana intsony tsika de 54 niveau de vol atsika altitude de croisière atsika niveau 130 ok condition atsika atsika hoe 4000 de za moa mampiasa Arctic Skynex tamin'ny météo a de ny vent 125 degré direction donc direction de 8 pneus ny bien marqué 5 para 8 même cause tapete hein, de température 23. Ok. Fixité hein. Un limite, attends, c'est mieux hein. Take-off hein. Flaps 5 degrés. Charge hein. 37, que t'as mis payload hein. Tenaita charge sekian 26,3 plutôt. De ny trim an'iny zany 54 tonga de makany amin'ny trim maingana de mivedavidy aloha 4 zao tsika de apekatsika 4.7 457 un petit hein. Et manana curation vitesse V1 unité tika 138 c'est rotation 140 TCC 149 là-dessus c'est 249 hein. Et on va te appuyer tika ça demi IAS décollage hein, et de plus 20, ça fait 149 plus 20, ça fait 179. À 169 plutôt. Kétine, une piste 196, hein, axe de piste. Septième, départ tika resorté 3 nautiques. Nautica, une altitude de 6000 pieds. Il faut 130 plutôt. Ok, c'est un MNCP. Hein. C'est un checklist FMC7. Hein. Stabilisateur trim 4.58 Nautica. Hein. Flight plan. Voilà, c'est clear. Hein. C'est un ordinateur. Trafic, Boeing 738, FMCH, Fox Metal Hotel, IFR,
Foxmac Charlie Zulu. Tsisy toratry dia alefa fotsiny ny pavia. Unicom izy 122 conduite. Et transpondeur atsika. Transpondeur ataontsika 1000. Transpondeur 1000. La suite, elle me fait que le truc. J'en ai 15, 10, 15, ok. 15, transpondeur 1000 là. C'est pas tombé à tu attends, c'est que tu vas paramètres ici. Paramètres ici, test. On va aller faire un test. En fréquence, I'm doing good. TCAS test pass. I'm doing good. Quando foda é assim, fanacotica teu, 169 ans, des Haydn Take-off Runway 196, Inch'Allah City de Cessiccia, 99, c'est sur Temper, le Temper, Acotica on, Windows 8, on, select altitude, cruise, place 1000, 27 man, that's this one, okay, Acotica 50 mètres, landing altitude 1, et la direction, director plutôt, le director on minimum serif, minimum serif, c'est on va la mettre plus mandéane, 200, Altimètre qui se insiste, et 15 000 QNH, en mètre Pascal, et auto break, FTO, on se réfléchit. Conservatio 122.8 FAO, ini sama iso posta positif mana belum sudah mantap deh, belum
Daqui anjos lá fora. Ele ralo aqui. Ok. Non paramettere un po' la mela sotto sistema. E a minha farmacêutica, fica próxima chave de hotel. Na beira. Flat starter. Hello. Thank you. Ok. Aquele Poliziananza benissimo. Ok. C'era un passo scientifico, ma una pure un pandenato, un buon amico. Também, ok, ecco. Non servizio. La Serena. Passa su una mantap, ok. Então quem passa a ser, ok. Nossa, cara. It's me like this button. Colony question for complete those is waiting for left and right. So я потратил на цепи нафиг фарфарном супер, ай, эти цепи, была миссия супер, на не так, эти цепи, доволен сея, de plaça activance, na startup, no pushback meeting, pushing startup clearance obtained. Before start procedure, auto throttle armed. Auto throttle armed. Auto throttle armed. Let's fuel. After fuel function on. Okay. Hydraulic function on. Articulation on. Parking brake on. The anatomy on check. Soit dit, atome scale sa carte, to start.
alohan'ny hamelomana fiara dia alefa aloha iny afaka alefa tamin'ny voaloha fa bon tsara kokoa alefa alohan'ny hamelana fiara iny. Ok, dia la haute de use izy la haute de u efa ao axe A off, axe off, engine start number 1 ground, efa en grounding dia maka atao amin'ny party tsika dia pressurisation. Ok, efa tonga eo amin'ny 7 eo enfin mahery eo ny 1 2 dia 7 all pressure dia engine start lever, engine start levers idle. Oui, c'est laver le moteur. J'ai lavé le moteur off on just switches, rehefa off io dia amela valo ndraiky off, engine start switches number 2 ground, pressurisation ndraiky izy zany hoe moa zany ato amin'ny écran afo matazana raha iaby droit izy zao 4 ok 2 18 idle. Ok, Mariana fa sur GPU tsika zao front power. Ok, and then two off tsika. Off, before taxi procedure, generators and 2 on, top kit on, engine anti-SS and engine wings anti-SS non simila, fax auto, isolation valve auto, APU filter off, APU operator, engine start switches. Ok, marca comme FMC tsika et ground and assorna les ground power disconnecté maintenant et ok. Tuya flaps 5. Flaps 5, engine controls, engine, flight control, left, center, right, center, down, center, up, center, right, center, left, center. Ok, je m'arrête dans la question. C'est ça que ok, checked. Recall checked.
ces anomalies. La retenue, offre. Ok. Taxi left and clearance. Taxi. One way. The FM Charlie Hotel and park truck after. Park truck. Ok. Ici, comment t'as taxi raté, hein? Taxi, hein? Ah. Ok. Mba concentré antsika satria tsika vakakely any eto dia ho alefatsika daholo ny normalement zany ery amin'ny sortie de piste fa ampitantsika hoe akaikely ny hôtel de sortie amin'ny tara. Ok. Ok, traffic, put it on. Ok. Clearance obtained. Taxi letter on. Let's go then. Ok, for takeoff checklist, takeoff briefing. Preparatsika tonga dia directement. Just working takeoff from runway 20. Our heighting is 196 degrees. In axis 3 nautical miles around before turn left to our flight plan board. Before V1, if there is some emergency or an MLD, you reject takeoff. After V1 and after V1, if we attempt V1 and after V1, when there is an anomaly, we continue takeoff, but we expect to back to runway. If not, we continue to climb as to our cruise level, which is flight level 130. We continue flying plan route. Takeoff briefing completed. Any questions? No questions. Okay. Truck runway 20 then. On 3 runway procedures, landing light on, strobe on, Articas, and Articas is already on Tara. We're looking for the terrain goes at our left
On runway 20 axis, there is some obstacle. So our zoom. Okay. Okay. We're looking for this. Okay, 70, hein. Dia não mahafinaritra sy ihany koa, fa namaray-kely tamin'ny 2018 fa nanao an'ity vol ity video fa ny supplémenateur fa mbola mila mikotrana an'ilay approche Jiaozi engany mba hety izy ihany koa. Zany hoe misy sorte de piste kely moa zany dia zay nahatonga anazy hoe atao 2019 ity. C'est le cas des îles. Ok, l'autre qui a passé un tir. Ah oui. Kosa misy mazaka anahy zany hoe nareo tsy mahita kely an'ilay ato tsy mahafinonina am'ity. Okay. Okay. Before takeoff checklist. Takeoff clearance. Takeoff clearance obtained. Fuel flow. Reset Android. Okay. Fuel pump as liquid tuile, cabin light, tuile recliner, strobe light already on, landing light already on, taxi light off. Zo is het. Okay, transponder mode traffic, already traffic, and LED. Chrono. Okay. Ready? Ready. Second position là. Toga. It's not strict.
A1, rotate. V2. Positive right, queue up. Box 1. Return. Sensitivity and switch stuff in there. Sit on the other side. Okay. Press under. Press to Blocks up. Another. Come on. Okay, after takeoff checklist. Auto brake or gear. Start switches off. One off, off. Delivers off. Okay. Connected na past 50, huh? Just Lambda is on the car. Wait, look. Okay. So, we have got on people, so approaching 1 person, flight level 300, okay, then you let off. Born direct of mass London maintain never do, huh?
Max en Israel. Ok, creo que en Duitse camiones lo que me dicen.
Okay. Untuk reset create top description procedure, reset NCP altitude check, approach reference of the set, local frequency in points. Ok. Ok. Quel matériel avec ça? C'est ça. Mon petit Non. Ok. Un sushi. Ouais, ok, let's go. Go. Putain. Je te dis.
Efa akaikikaiky ny voantsika zao. Raha manaraka ny avila soft zao tsika efa io 2500 ka 1600 2500 efa hanao début d'approche tsika to signaletsika ry amin'ny Aivao. Expect run viewer forward 2000 runway 16 kaya Max start approach zany zao tsika de ty le manaraka an'le approche manaraka sharp zany hoe rehefa jerentsika ny any amin'ny APMC mandeha ampy masitsika aveo viré cap 092 Alpha Fox 001 de aveo 078 Alpha Fox 002 de aveo hatrany amin'ny Charlie Sierra Novembre any zany ny manomboka efa manakaiky ny fafotsika ouais son ici dans l'axe 161 en Fox Sierra unité 6 Você lá tô indo, não tô lá. Não, é. Bom, sabe que no museu manaraka eto foana fa mba négociable raha afana manao approche koa. Io zany tsika efa anaraka ny axe zaty zany zao tsika zao mbola tsisy flaps tsika raha tsy tapitra ty delta 33 unité novembre ty de magnety flaps 1 tsika non yaika ty ok Pause still on his telephone. Yes, I'm coming. Yeah. Pause que é Lu, hein? Oui.
Zany tsy azo atao mihitsy ato amin'io fa misy telefona aloha zany. Ok, firy moa ny météo tato a, izy io no tokony jerena melo fa tsy maninona 10-14. Ok, 10-14 10-14 zany teo be filapisoanina tena efa filapiso 5 mihitsy ty a satria efa ok, approach, procédure kilomètre 7, localiseur, fréquence, ok, checked, contour, checked, ok, l'un de procédure, c'est parti. Angle charmé. Ok, approach, localiseur, approach, reload, here down, yeah, so my approach, and I no traffic. Essa vida na piano de são colombianos sempre são colombianos suíços para um certo né Europa tudo que final né runway 16 ok bom satria ty sarosarotro a loatra dia raisina tanana ny vivina autofocal off here down then we check it here down flaps 1000. Sync and rate. port Sync rate. 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 Minimums. oh agora Miguel aquele do Sandra Sync rate. Stop. Okay.
Tudo na tenda, vai ser não vai só tudo pista. Good. Wow. Good. Okay, I'm coming. Good. Agora saiu naquele tempo de lá e... Amor? O que? Lucky. Okay. Ach, krass, ne? No, yeah. Oh, calor, é. Esse cara aqui, laquelle maneira, il là ton cockpit, hein. Eh ouais, ok, saute dessus. Laisse-le parquer, je te le donnerai. Ici. Voilà, ok, three, hein. Ok, c'est tout. Et tout là, il y a Ah, oui.
Eka tola. Ok, parti, right? Ah, Jack. Ok, après on focus off, engine off. What is it? Culture. Okay, ah, mais donc, c'est bon. C'est operate way for one, yeah? J'ai le calcul. Yeah. Yeah. After making check, chaque compo c'est tout. Faire l'engine checklist, en fondeur, mode synthèse. Operate off, accélérateur, and the switches off. It's up. Get them. Ok. Parking quick on software. There on okay. Good. You can put on alpha. Et APU off. Petit alpha. Le poste du pertine. Open. No one and locked it. Okay, thank you for offering. Locked. Thank you. Te araksizania to inflate to auto to offa. Te surna fita na kalsa. Tem tirem salat si sabe. Te fan foka fin passagini será fan fokinha. Então será lá. Te zay ko namarana ni video chicken run ya. Temrary
soa indrindra ho ambony zava-manafy ohatra mahasoa sambatra ny fosiny mananjara dia mino fanakafizinareo iny ana dia misy fanadingelelana totona be izy tsy maninona alongo totona be tsy zay sorte be izy ok dia voaka ry zala zany a ary ny basile américaine misy foana dia izay toy izay a no baolinatsika androany nefa efa taony eo a dia veloma daholo eo ya nanolotra azy ty androany ny dia feno soa ao malagasy flight simmers ao Facebook manaraka raha